Ya, tonga izany ny téléphone anankiray Cool1 izay nividiana tao amin'ny Banggood. Dia anisan'ny zavatra mahagaga anahy fotsiny dia ity le cils izany na le hoe le inona moa izy ity, le reto anankireto le saoza izay inona filazana azy efa misokatra, ary raha ohatra ka hoe rovitra fotsiny ilay izy dia tsy nampaninona fa tsy ilay izy tena tsy mifanandrify mihitsiny. Izay fa tsy mifanandrify izany, tsy mifanandrify noveriko fa hoe mivadika hoe tokony mivadika fa nefa tsy vomaika koa tsy mifanandrify izy raha vao atao ambadika. Dikan'izay izany izay aloha izany zavatra anankiray hoe efa tany amin-jareo ve izy no nanao ohatran'io. Izay izany ny zavatra hita. Dia efa sokafana indray izy ohatran'izao izany ny zavatra ao anatiny alongany. Ok, misy an'io Cool1 io ity izany ny tena téléphone. Dia ny ato ambadika asehony eo ve ny tsy asiany inona tena asehony, ny email fotsiny asehony. Dia avy eo ohatran'izay koa ity resaka email, dia avy eo garantie, dia chargeur, câble USB anaovana ny chargeur, ny coolpad, fiche de garantie, notice initiale izany dia teny fiche de garantie. Ity ny sachet miaro anazy afaka apetraka amin'ny écran, pellicule protection d'écran izany dia ity ny chargeurany chargeur frantsay na malagasy, tsy mandeha any Italia ity, mandeha ihany koa tsy tadidiko. Dia misy an'ity angamba ny fampidirana ny SIM. Izay izany izy en général 4 Go ny RAM, 32 Go ny ROM. Dia ny batterie izany raha fahafantarako anazy intégré ao anatiny satria tsy misy batterie intsony izy, tsy misy batterie izy amin'izao. Raha mantsika velomina amin'izao paoziny izao fotsiny aloha tsy mila ninina. Izay coolpad LeEco inside, tsy mbola nesoriko ilay sachet. EUI, tsy MUI izany ny anaty fa EUI. Izay ny batteriany eo amin'ny 40% eo. Izay angamba izany en général.